aleo tsy adino tantara fa voaingana kely tamin'ny roa taona mihitsy tamin'ny 2024 raha ohatra izy nametra-pialana fa ilatsaka ho filoham-pirenena hiditra candidat nga izy nampiasan'ny président Razafy-Mahefy tao amin'ny Sénat tonga dia nomeny plein pouvoir any prime ministre izy nanao an'izay voalohany tsy nisy communauté internationale naray ary ny teny hoe tsy ara-dalàna ny fanomezam-pahefana ny prime ministre tamin'izany fotoana nefy président Razafy-Mahefy efa mivazavaza eraky ny tany hoe fa maninona moa za raha ny lalam-pandrena zany hoy izy dia article 55 de la constitution afaka meny afaka zao dia raha zay ory hoe mpitsabo mampandimy marary ka atao hoe mila voatsiary ihany izahay isika vahoaka malagasy raha mitaky an'izany ny mampametra-panontaniana araka ny teniko teo dia ahoana tokoa moa zany ny fandehan'ity raharaha ity satria raha ireny ny toe-java-misy donc ho resantsika ohatra ny voalaza ny communauté internationale zay milaza fa ny amin'ilay hoe ohatry mametraka zany amin'ilay hoe ny filoha teo aloha Andry Rajoelina tena tiako reto manona an'ilay izy hoe filoha teo aloha asa nanareo raha zay mbola misy ampy vely akoho vonoina fa hoe voalasina ray dia inonareo no namono akoho avy hatrany any akoho hitako eto fa krizy mihitsy tao anatin'iny hoe tsy maintsy ho faty ihany raha izao no mitohy raha ity fanadihadiana ho raha antsika voalohany ity any donc ho raha antsika kely iafatra ilay fanadihadiana ny rahantsika voalohany dia ilay nandraso le interview communauté internationale ndao raha antsika aloha zay dia rehefa aveo tsika maneho ny resaka aleo tsy adino tantara fa voaingana kely tamin'ny roa taona mihitsy tamin'ny 2024 raha ohatra izy nametra-pialana fa ilatsaka ho filoham-pirenena hiditra candidat nga izy nampiasan'ny président Razafy-Mahefy tao amin'ny Sénat tonga dia nomeny plein pouvoir any prime ministre izy nanao an'izay voalohany tsy nisy communauté internationale naray ary ny teny hoe tsy ara-dalàna ny fanomezam-pahefana ny prime ministre tamin'izany fotoana nefy président Razafy-Mahefy efa mivazavaza eraky ny tany hoe fa maninona moa za raha ny lalam-pandrena zany hoy izy dia article 55 de la constitution afaka meny afaka zao dia raha zay raha zay fa nahay nanao an'izay izy tamin'izany amin'ity fotoana ity tsy hitako zay olana ka raha tsy niteny re tamin'izany ary raha tsy nanao sanction tamin'izany aoka mba tsy hiteny ankehitriny fa lasa manao 2 poids 2 mesures moa zany filaza azy hoe lasa manao miangatra ianareo tsy teo tsony izy ary ny antony nandehanany ane dia satria fitsoahana n'lay tolom-bahoaka zay ny antony nandehanany ka za aloha dia tsy mahita an'izany hoe tokony olana satria io zay fotsiny no atao dia mandeha io raha io fijeriko azy fa tsy dia hitako loatra ka tsisy tsony ariko ianao hoe raha mpianajanaka raha ohatra izy ka tsy naomby raha atao an-dakilasy dia ho ataonao manao à distance ve izy tsy mainka aloza hoe izy hoe zany hitondra distance amin'ny ordinateur ny ankizy tsy mahay tsy maintsy atsona ho any an-dakilasy ifanatrika raha nisy olana zany ny ankizy tany an-dakilasy dia atsona raha ny hita nefa dia nge dia tena hoe mitadina tanteraka ohatrany hoe any izy no miantso hoe mafinjeo reo olona fa tena tsy mahalatsakanina mihitsy atao amin'ity toeran'ity fa tena mafy nanaova Madagasikara dia ohatrany hoe hitady rariny ao anatin'izany le filoham-pirenena teo aloha dia ohatrany te hitady hoe aleo isiny sazy ho an'ny Madagasikara fa raha sanatria ve zany ny raintsika ohatraohatrany hoe raha izay nandositra didy tao atokantrano olona tsy nahavita namelona ny vady aman-janany dia izy ny nandeha nisitaka nakany amin'ny ray aman-dreny dia niteny hoe za mijaly mihitsy aho za eny amin'ny tany matory za tsy mihinam-bary amin'ny alina nanaovan'ilay vady aman-janako za tsy mahazo vola kanefa ny ianao tao anatin'ilay tokantrano langamoaka ohatran'ireny voalavolary eny fotsiny dia ohatra izay nataon'ilay filoham-pirenena ny ala teto Madagasikara izy dia any izy tsy hitana nahatra amin'izao range misavonvony saina any Dubai sa lasaiza marina moa zany ny tena lalako zorany nalaina ny ala teto Madagasikara izy alaiva re olona fa mafy ny mahazo anahy eto dia eto nge tsy nisy hoe nanenjika anazy na ny singam-bolony raha hoe nipika teto Madagasikara taoko angamba feno daholo ny isam-bolonao raha vao isanao moa ny isam-bolonao dia mba isao kely amariny kely nge fa tsy mipika ny isam-bolonao na ny alava amin'ny volondohanao raha tsisy nikitika teto fa ianao no lingilingy nandeha ny ala teto ny vahoaka malagasy dia nitahako fotsiny mazava ny amin'ilay hoe tsy vitanao ny nampandroso firenena andriamatofiloha dia tsy vatra na ihany koa ny andry amin'ilay fampanantenana lava reny
fanantenana pokaty fanaonao de aleo ianao mijanona azonao atao eny ho nijanona teto hoe de hoe tapitra zany aleo iala amin'ny fahefana misy ana de mipetraka teto ihany ianao nivezivezy teto ihany ianao afaka mbola nitifitra kafe sy mofo tereatanina reniny ianao fa ianao avy atrano de niala nanala tena teto Madagasikara dikan'izay ianao zany mamela ny firenena okamboty mamela ny vahoaka okamboty ianao fa raha tena maminao ny vahoaka inona ny tsy nijanonanao teto de ianao avy eo no miantso vonjy amin'ny vondron'ny afrikana nalefanao ihany koa ny sadek tao anatin'ireny rehetrarehetra reny de andao jerena fa iza moa tsy nahita ny zava-misy teto Madagasikara voalaza fa hoe nanitsakitsaka lalam-panorenana fa iza nanitsakitsaka lalam-panorenana voaloha araka ny tenin'ny Taina Razafinjoelina sady mpanabe moa mpanao politika ihany koa tao anatin'ireny oronam-peny reny isitsika teo reny nge lazainao fa marary saina hatramin'ny filohan'ny Senat tamin'ny vanim-potoana nametranao ny rotsahanao fidina ny 13 ny volana 13 sy 14 avy hatrany de nomenao ny prime ministre ny fitantanana ny firenena mandra-piverinao indray de ohatrany hoe nandeha nanao vakansa ianao de nody atrano ray avy eo ianao eny nanitsakitsaka an'io voalohany ary le zavatra nitsakitsahanao voalohany indrindra iza moa no nanovan'io ifanaraka amin'ny tompontsoa de ny tompontsoa anao ianao ihany taditinao ve ko nahoana ianao ankehitriny ny miantso hoe ny vahoaka malagasy ny nanitsakitsaka lay lalam-panorenana tsia averiko ihany tsia tsy ny vahoaka malagasy ny nanitsakitsaka an'io fa ianao matoa ny vahoaka malagasy nietsika tao anatin'ilay izy de tsy zaka itsony nareo ange tsy mba niaina tamin'ny efa nitenenina foana ange nareo fa nareo be mokondosy ringotra nareo any eny be mokondo efa niteneniny vahoaka malagasy nareo hoe marary anay le vidim-piainany tsapako zay ihany nalefa nareo tsapako asa ihany ty tsapatsapainareo lavy ty zay foana rehefa mitaraina tsy zakany rem-pianakaviana ny toizatokantrano ane le resaka fampidirana ny mpianatra tsapako teny malaza anankiray mihitsy iny teny tokana tsapako de nitsapanao tsara izy zay isaky ny manitaraina ny vahoaka malagasy misy mpampiasa vahiny ane mampiasana eto manao tsindry azo lena ho anay vahoaka malagasy mpiasa madinika malagasy ihany kio hoe tsapako mangataka fisondrotaka rama fa mafy mahazo an'le vahoaka malagasy tsapako mba mitaraina ny mpianatra tsy tonga ny vatsym-pianaranay fa nandritra ny ambolana zay tsapako zay ihany nge ny eniny vahoaka aminao zay ihany ne ny tamberina eniny vahoaka ty aminay eniny vahoaka avy any aminao kirariny sy hitsiny ianao raha nietsika amin'izay ny vahoaka fa feno ny kapoaka feno ny vilany de niainga ny tako-bilany de nalefitra ny tako-bilany tsy maintsy mipoaka ny sarom-bilany ny bidon mavo efa elany tsisy rano ka nikidika mora hoentina fa raha nisy rano anie ny bidon mavo tsisy nitondra tery amin'ny 13 metry tsisy nitondra teny anosy tsisy nitondra teny tambarinandriny ahoana nilanjana bidon misy rano eny moa fa matoa voalanjanay teny le izy efa tsisy ranoko ary matoa le izy tsy najanona tany an-trano le rano any an-trano mihitsy ny tsy nisy ka natonganay andao entina fa manamary tanàna fotsiny aty ty sady manery-trano zay anie ny tanjon'le izy de reny moa natao hoe raha zanaka tsy ty ray aman-dreny miteraha hita ny anadray aman-dreny toy ny tsipakombalana avona afaty tsy mahavo mafanina fa tsy haiko aloha fa hatreto aloha ianao mbola fanina tanteraka de miandro ny fotoana zany mampiveriny miamby roa ao anatin'izay hoe miverina am'loniny am'izay ny fijery de jereo amin'ny fotsy miangatra am'izay hoe iza tokoa moa ny diso iza ny diso so de mba isa ihany ka iny diso tao anatin'le izy de ndao mijery fitaratra aloha fa tsy ny vahoaka malagasy foana ny soketaina ao anatin'ireny toetra raha reny ary manamafy hatrany moa raha ny voalaza ihany koa ny avy eo anivon'ny kapisateny fa tsy fananganam-panjakana velively ny toe-javatra nisy teto Madagasikara ary raha ny rehetra nahita ho azy zany ny raha ny rehetra nahita ane zany